mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Ampifaliana revana no iravanantsika tratrety alakamisy fa folo ny volana jolay ity. Ny mofinaina izay voalahatra ao antsika dia ny taratasy nosoratan'i Paoly ho an'ny Filipianina. Filipianina toko fahatelo, Filipianina toko fahatelo, andiny faharoa ambin'ny folo ka hatramin'ny andiny fahaefatra ambin'ny folo. Filipianina toko fahatelo, andiny faharoa ambin'ny folo ka hatramin'ny fahaefatra ambin'ny folo vakintsika amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy toy ny fanahy sady ana efa tanteraka sady fa miezaka ho hiazona izay niazonan'i Kristy Jesosy. Ry rahalahy, tsy mbola ataoko fa efa nahazo ny tenako, fa zavatra iray aloha no ataoko, manadino izay zavatra ao aoriana ka miezaka hanatratra izay zavatra eo aloha. Eny miezaka hanatratra ny marika aho, azahoako ny lokan'ny fiantsoan'Andriamanitra any ambony ao amin'ny Kristy Jesosy. Ray masino manamasinana amin'ny fahamarinana, teninao ny fahamarinana. Amen. Fa zavatra iray aloha no ataoko, manadino izay zavatra ao aoriana ka miezaka hanatratra izay zavatra eo aloha. Paoly afaka malala amin'ny ity taratasy ho an'ny Filipianina ity dia mijoro vavolombelona mahazava-poana izay heverin'ny olombelona ho tena zava-dehibe. Amin'ny dimy fito izy dia miteny hoe ny zavatra izay heveriko ho tombony dia ataoko vaty antoka, ataoko taimboraka noho ny fikatsahana ny fahatsarany fahalalana any Kristy. Inona ilay nataon'i Paoly ho taimboraka na nataony ho zava-poana? Ny voninahitra, ny fahaizana mampahalalana, ny toerana eo anivon'ny fiarahamonina. Zany dia nataon'i Paoly tsy ho zava-dehibe noho ny fikatsahana ny fahatsarany fahalalana any Kristy. Amin'ny tendiny fahatelo ambin'ny folo ity dia Paoly manazava manao hoe zavatra iray aloha no ataoko, na zavatra tokana, zavatra lehibe no imasoko, anankiray lehibe no imasoko dia izao: manadino izay zavatra aoriana ka miezaka hanatratra ny zavatra eo aloha. Inona moa ny zavatra any aoriana amin'ny Paoly ary inona ny zavatra any aloha amin'ny Paoly? Isika malagasy manana fomba fijery manokana, manana fomba fijery ny fotoana manokana, tsy mitovy amin'ny fomba fijery ny Paoly eto. Ny antsika ny any aloha dia ny zavatra efa lasa ary ny zavatra ho avy no any aoriana. Tsika zany rehefa miteny manao hoe any aoriana any dia mety hialafo kokoa noho izao ny vidin'ny sakafo. Any aoriana any dia hiasimba ny tontolo iainana. Zany hoe ny ho avy ny antsika dia any an-damositsika, ny lasa kosa no any aloha antsika. Tsika zany miteny hoe tany aloha tany tena taloha, tena tany aloha tany dia tsaroantsika tsara ny amora ny vary. Zany hoe ny tsika ny lasa dia any aloha, ny ataontsika hoe lasa dia any aloha. Ny masontsika zany mazava ho azy any amin'ny lasa, ny lamositsika any amin'ny ho avy. Mitodika any amin'ny lasa kokoa zany ny fomba fanosantsika taona, na ny fomba fanosantsika, na ny fomba fijerintsika zany dia izao: ny masontsika any amin'ny lasa kokoa ary ny lamositsika any amin'ny ho avy kokoa. Zay no tsy dia mahamora loatra ny mitondra ny malagasy. Zay no tsy dia mahamora loatra ny mitondra ny fikambanana. Hitan'izay rehetra leader, hitan'izay rehetra mpitarika ny mpitondra fikambanana io fa mandrakariva ny malagasy dia any amin'ny ny fomba fijeriny dia any amin'ny lasa mandrakariva. Ary rehefa any amin'ny lasa ny fomba fijeriny dia izao tsy hitany mihitsy ilay mitarika, tsy any amin'ilay mitarika azy zany ny masony, satria ny mitarika azy dia any an-damosiny, fa ny lasa no any anoloany dia tsy hitany mitarika azy. Ary izay matetika mampisy elanelana eo amin'ny mpitondra sy ny entina, ohatra mitondra fikambanana ianao na mitondra vondron'olona tsotra fotsiny izao ianao dia izao ianao any raha ianao any an-damosiny, fa ny lasa no any aloha. Ary mandrakariva
iny lasa iny ny tany sainy aminao tamin'ny andro drana nafinaritra, tamin'ny andro drana tena netya, tamin'ny andro drana satria ilay lasa any aloha, satria ny masony any aloha, ny masony dia any am'le lasa fa tsy any am'lay. Izy zany raha jerena de zao, isika malagasy zany de zao tahaky ny manao marche arrière rehefa mandeha zany tsika raha jerena amin'ny lafin'ny fotoana io dia tahaky ny manao marche arrière itsika satria ny masontsika any amin'ny lasa saingy ny famindrantsika miemotra makany amin'ny hoavy de manao marche arrière tsika zany. Zay nazy io lazana azy manao dimianitra no zany dia itsika manao dimianitra io na manao marche arrière de zao tsy hitatsika mihitsy mitarika atsika. Are mahatonga misy olona mandrakariva eo amin'ny tarihina sy ny mpitarika eo amintsika malagasy io satria ny mpitarika ny an-damosina tsy hitan'ilay tarihina izay fihetsiketsehana ataony eo ndraindray ara lasa mety hiselalelana be mihitsy satria ny masony aty amin'ny lasa mandrakariva ary de tsy manao afa-tsy miresaka ny lasa izy mampitany ny lasa mijery miainga amin'ny lasa mandrakariva izy ka ny olana de zao lasa variana amin'ny lasa izy ka lasa toy ny fotoana volamena na ny âge d'or ny taombolamena mandrakariva de zao ndraindray ara any amin'ny lasa. Ny taombolamena dia tsy heverin'ny malagasy mihitsy fa any amin'ny hoavy fa ny taombolamena malagasy de zao efa passé zany hoe efa lasa. Zay mahatonga azy tsy mora ny mitondra azy tsy hoe raha tsy fanahy akory izy fa izao zay ny toe-tsainy, zay ny toe-pony ny hoe ny toeny fotoana mahafinaritra de zao efa lasa. Tsy mitovy amin'ny amerikanina ohatra, ny amin'ny amerikanina de zao ny âge d'or na ny taombolamena de zao mbola hoavy ary fa amintsika reray de zao ny taombolamena efa lasa. Any dikan'izany de zao amin'ny fijeritsika de zao mety haratsy mandrakariva satria ny fijeritsika de zao ny lasa hatrany. Ahitsy ny Paoly anefitsika eto hoy Paoly manao hoe tandremo tsara amin'ny andininy fa 7:10 de zao ny zavatra ataonao de zao manadino ny zavatra ao aoriana ka miezaka natratra zay zavatra eo aloha. Mila manao todi-kivo ny lasa zany isika ary mila mibanjina ny hoavy. Zany hoe ny tokony ataotsika voaloha zany de zao manao todi-kivo ny lasa hoy Paoly, tsy any amin'ny lasa ny maso fa any amin'ny hoavy. Tahaka ny fiarakodia mila rétroviseur fotsiny isika hijerentsika ny lasa hoe aiza ho aiza le lasa fa ny lohan'ny fiarakodia de any am'izay tanjona tiaka andehanana de takizay ny taon'ny malagasy ny ataotsika ny tokony fomba fijerintsika de zao ny masotsika any amin'ny hoavy mety manana rétroviseur tsika mijery ny lasa mijery ny any aoriana tsika fa ny masotsika de zao mibanjina any amin'ny hoavy. Mila manapa-kevitra zany tsika eto i Paoly, mila manapa-kevitra anao todi-kivo ny lasa, mila manapa-kevitra hibanjina ny hoavy, mila manapa-kevitra inona hoe mibanjina ny hoavy, mila manapa-kevitra hananaviana, mila manapa-kevitra hibanjina lay tanjona. Am'ty Filipianina ty dia oharin'ny Paoly amin'ny mpiazakazaka ny fiainana kristianina ka raha hoe miteny izy manao hoe ny zavatra ataoko de zao manadino zay zavatra any aoriana, mizaka natratra ny zavatra any aloha de jereo tsara ny mpiazakazaka. Raha ohatra ka miazakazaka ka manao dimianitra ka manao marche arrière izy de tsy hatratra ny tanjona, tsy hitany akory hoe ho tonga izy sa tsy tonga de tsy maintsy raha mpiazakazaka mahatoky zany ny kristiana de zao mibanjina any amin'ny tanjona ny maso, tsy any aoriana akory fa any aloha. Raha ohatra ka any aoriana ny masony de zao ny zavatra efa vitany ny tany saina. Raha ohatra ka any aoriana ny masontsika de ny zavatra dingana efa vitatsika ny masony vitatsika. Ny mason'ny kristianina de zao, ny mason'ny mpiazakazaka de zao tsy any amin'ny dingana efa vita fa any amin'ny dingana mbola miandry. Ny mason'ny kristianina de zao ny mason'ny mpiady mahery, ny mason'ny mpiazakazaka, ny mason'ny olona tia vita zavatra de zao tsy any amin'ny dingana efa vita fa any amin'ny dingana mbola miandry, any amin'ny asa mbola miandry, any amin'ny lalana mbola tokony ho ale any ny maso fa tsy any amin'ny lalana efa vita tsy akory. Ndraindray mantsy isika ny lalana efa vita ny mpanjinitsika, ny tany saitsika
no ireharehantsika no resahantsika tsy any ny zava-dehibe. Retroviseur ihany marodalana ihany iny fa tsy iny akory ny lalana fa ny lalana de zao any alohantsika. No zany ny dikanteny eto hoe mibanjina ny ho avy na manadino ny aorina, ny dikany hoe manadino ny aorina de zao tsy hoe manadino ny tsy nentina atao ihany, zay aloha ny voalohany mazava ho azy. Raha miteny Paoly eto manao hoe zavatra iray aloha no ataoko de zao manadino ny zavatra ao aorina, zavatra iray aloha io hoy Paoly, fa raha tsekatseky de toy ny hoe zavatra anakiroa satria hoe manadino ny ao aorina miezaka hanatratra ny zavatra ny aloha. Amin'ny Paoly de iray ihany reo, amintsika malagasy zavatra roa samy hafa reo, hoe ny anakiray voalohany tsika de zao manadino ny zavatra ny aorina, ary ny faharoa miezaka hanatratra ny eo aloha. Tsy zavatra samy hafa reo Paoly fa zavatra iray ihany. Tsy azo sarahana reo, tsy azo sarahana ny hoe manadino ny zavatra aorina ary manatratra ny zavatra eo aloha. Manadino ny zavatra eo aorina zany de zao inona moa ny tany aorinan'ny Paoly, inona ny tiany Paoly hoe tany aorina teo ny tsy nentina tao, adinono zay, tsy atao, tsy afaka manova ny taloha intsony ianao. Inona ny tsy nentina ataonao tany aloha, inona ny fahotanana ataotsika, inona ny erreur, inona ny fahadisoana, inona ny zavatra nataotsika teo anivon'ny fiainantsika manokana, nisy zany. Zay le tany aorina, zay le tsy maintsy adinono, zay le tsy maintsy adona satria efa navelona ny tompo eloka isika. Misy tsy mety nataonao, nataonao tamin'ny tenanao, nataon'ny namanao taminao, nataonao tamin'ny namanao, misy zavatra tsy nety, misy safidy tsy nety natao tamin'ny lasa. Tsy afaka miverina amin'ny lasa ny fizika, tsy afaka manova indingany efa vita iny, efa vita iny. De Paoly manao hoe aza manaiky tazominy iny, adinoa iny. Dikany teny hoe adinoana de zao efa nazahoana famelan-keloka iny, efa nanao todiky voa isika, zay le mibebaka, efa nanao todiky voatsika, zay le sova amin'ny teny hebreo, efa nanao todiky voatsika ka lasa ny aorinantsika iny tsy mety iny. No zany ny any alohantsika zao de ny lalana tsara tokony izora. De hoy Paoly adinoy am'izay ara le lasa, adinoy le tsy mety. Be dehibe ny olona tsy mahavita zavatra satria any amin'ny lasany masony, be dehibe ny tsy mahavita zavatra satria tsy nahatsiaro navela eloka, voavela eloka. Be dehibe ny tsy mahavita zavatra satria tsy mahay mamela ny tenany, tsy mahay mamela ny tenany, tsy mety manadino ny tsy nety, tsy mety manadino ny fahadisoana, ary tendradray lasa tsy afaka manao zavatra fa lasa voafatotro ilay lasa, voafatotro ny lasa ny fanapaha-kevitra, voafatotro ny lasa, voafatotro ilay ratra-po, voafatotro ilay déception isan-karazany tranga atao amin'ny fiainana any amin'ny lasa mandrakariva ny maso. De hoy Paoly aza variana any amin'ny lasa intsony ianao, ataovy any an-damosinao io lasa io, manapa-hevitra fa efa navelan'ny tompo ny tsy nety rehetra, efa navelan'ny tompo ny fahadisoana, efa lasa zany, efa lasa ny zavatra taloha indro tonga vaovao zao. Zany adinoy ny tsy nety rehetra natao, efa noentiny tompo tao amin'ny hazo fijaliana ny fahotana sy ny tsy nety rehetra, adinoy zay. Fa ny faharoa de zao ny dikany teny hoe manadino koa ny zavatra efa lasa. Manodikany zao tsy manao zava-dehibe lay dingana vita, tsy hoe tsy manao zava-dehibe fa ny tiana teny tsika to de zao tsy misy mpiazakazaka mihitsy ka ny dingana vita ny jereny. Tsy zay ny zavatra, ny mpiazakazaka raha tena mpiazakazaka marina izy, ny dingana miandry azy no izy. Satria nahoana raha any amin'ny dingana vita ny masontsika de zao na tsika kivy hoe de mbola ivoana ve mivita, na tsika ireharevana efa nahavita be ary mandrakariva ny olona mpitanisa ny zavatra vita, ny olona mpitanisa ny ezaka vita, ny olona mpitanisa ny zavatra na de ireny olona ireny mandrakariva tsy mahatratra ny tanjony satria lasa olona mora afa-po, olona mieritreritra hoe ampy zay, nahoana no ampy zay, olona tsy tratranao ny tanjona ka tsy afaka miteny hoe ampy zay, tsy afaka miteny hoe vita. Tsy vita ny asa raha tsy ao amin'ny Jesoa, tsy vita ny asa raha tsy ny tompo miteny hoe vita. Jesoa ihany manana fahefana miteny hoe vita. Tsy misy olona mihitsy afaka miteny hoe vita, fa mpiazakazaka foana isika mandra-pitenin'ny Jesoa manao hoe vita. Noho zany de zao hoy Paoly ny zavatra ray aloha atao de zao mibanjina ny ho avy, any amin'ny ho avy amin'izay zany ny maso. Zay vita efa vita iny, ny vita tsy reharehana, ny vita tsy zahozahoa, ny vita tsy atao fonja mampalahelo fa any amin'ny ho avy. De Paoly manao hoe miezaka hanatratra an'ilay marika, le marika ny mpanjinina,
ary le marika tsy le marika de sarobidy io le loka raha mamaky tsara nitsika dia le marika dia zava-dehibe asehon'ny Paoly eto hoe zava-tanjona zavatra mpanjinona ary iny mahatonga ny mpiazakazaka manao zay faraherin'ny atratrarana ny marika le afaka malala mpanjinona ho avy manana tanjona marika mpanjinona ary hoy Paoly manao hoe inona le marika ny loka ny fiantsoan'Andriamanitra any ambony tsy ny loka ny fiantsoan'Andriamanitra ety an-tany tsy ny fahavitanany ny dingana kely vita tetsytero fa lay fanjakan'Andriamanitra lay inona lay loka ny fiantsoan'Andriamanitra zava-dehibe afaka malala ny ahatsapatsika kristianina fa mpiazakazaka isika de manana tanjona inona ny tanjonao am'ty tany fandalovany ty na olombo antso daholo ny kristiana rehetra fa tsy hoe ny pretra ihany na mpitandrina na ny mpiandrina ny olona ny diakona tsy zay ihany ny tsy hoe mpanompon'Andriamanitra fa itsika menakavy no olombo antso ka mibanjina any aloha mpanjino ary afaka malala ny mahampino anao inona ny andrasan'ny tompo aminao vitanao ve zany ataizany dingana vitanao ka mbola tokony iazakazahanao ery aloha ery miandry anao any amin'ny maso ataovy any amin'ny tanjona ny maso any am'izay mety be dehibe ny ao arinanao ao misy manenjika misy manaratsy misy miantsoantso misy miorakoraka zany mety ho lasa daholo fa izao ny maso any aloha ary rehefa ny aloha ny maso de tsy olona koa nyjerena fa ninona nyjerena ny tanjona nyjerena ny fiantsoan'Andriamanitra nyjerena ny lokan'ilay fiantsoan'Andriamanitra nyjerena ny epistilany Hebreo manazava ny 12 manao hoe itsika ty mpiazakazaka ka be dehibe ny olona mitazana atsika miazakazaka miatrany an-danitra ety ambonin'ny tany mitazana atsika amin'io azakazaka io misy ny miorakoraka mioby atsika atratra lay tanjona izy kosa ny anakora amitsika ao anatiny io azakazaka io fa izao ny masotsika aiza ao am'ilay loka le afaka malala mpino ianao tiany Jesoa ianao mpiazakazaka ianao mibanjina ny loka amin'ny fanjakan'Andriamanitra maharetara reto zavatra telo reto ny fitaovana hoentinao hoy Paoly mahomby mahatratra ny tanjona voalohany de izao aza manaiky mitondra hita mavesatra mandritry ny azakazaka aoka ho maivana inona ny mety mavesatra ny fahotana sy ny debideby sy ny vokatry ny fahotana sy ny fiampangany satana reny hita mavesatra mahatonga anao tsy mahatratra anao satry ny satana ampangaina hitaraboka amin'ny tany tsy hahatratra ny loka ianao fa tserovy fefa navelany Jesosy ny eloka maivana ianao efa noentin'ny Jesosy ny mavesatra tao amin'ny hazo fijaliana maivana ianao noho zany de izao aoka ho maivana atsiaro fefa navelan'ny tompony eloka fa ny faharoa de izao aoka ho maivana ihany ko tsy tambesara ny entany zao tontolo zao hoy Paoly manao hoe nataoko faty antoka anie ny zavatra rehetra nananako daholo ny zavatra rehetra fa nataoko tsinitsininy re noho zany raha mpiazaka natratra marika de izao ka feno entana ny tanana feno ny arenany zao tontolo zao ny rehaka zao tontolo zao de zao tsy hatratra ny tanjona ianao satria mavesatra re mavesatra ny firongony ny arenany zao tontolo zao ny zavatry ny tany de zao mahatonga anao mavesatra reny ka tsy hatratra ny tanjona aoka ho maivana tsy ho vesaran'ny fahotana ary eo kokoa nefa ho maivana tsy ho vesaran'ny rehaka sy ny voninahitra zao tontolo zao ary ny fahatelo ambaran'ny apôstôly Paoly afanalahidy ahatratraranao ny tanjona de zao ny fiarahana amy Kristy fiarahana miazakazaka amy Kristy mazava tsara amandininy fahasivy ary mba ho hita ho aminy aho tsy manana ny fahamarinako zay avy amin'ny lalàna fa zay amin'ny finoanan'i Kristy de ny fahamarinan'Andriamanitra amin'ny finoana afaka malala miazakazaka miaraka amy Kristy miazakazaka miaraka amin'ny finoana miazakazaka miaraka amin'ny fanantenana de zao tratranao ny tanjona mahirezary
manana finoana amin'ny azakazaka aza mieritreritra hoe io ve de ho vita, aza mieritreritra manao hoe io tanjony io ve de ho tratra. Tsy hainao ny miazakazaka fa Jesosy no mitondra anao amin'ny azakazaka. Alao ery ariavako malala am'izao tenatena zao mahiriza mahatanja mpiazakazaka ny ataonao de zao manadino ny zavatra ao aoriana ary miezaka kosa hanatratra ny marika izay eo aloha azahoanao ny lokan'ny fanjakan'Andriamanitra, ny lokan'ny fiantsoan'Andriamanitra. Afakasika tombo misotranao zay noho ny amin'ny sotra masiny zay mampahery anay, mampatsiaro anay fa ny masonay de tokony ho aminao Andriamanitra. Ny eloky ny lasa efa navelanao, ny etraketraky ny lasa efa nisitranonao. Manompo maso any amin'ny lasa io fianarana ihany, fa manompo maso mibanjina no avy zay ao aminao. De ny azakazaka izay sy ny fanompona zay tratrarina izy tanterahanay amin'ny finoana. Saotra tompo fatao aminao zay ho maivanentana, no isoronao ny manavesatra anay mba hatratraranay ny lokan'ny fiatsonao. Tay tompo zao tontolo andronay zao, tontolo andro ahitanay sy ahatsapahanay fahasoavana, ho tontolo andro atsapahanay fifaliana, fimbino amy tananao mahery zay mba ho mpandresy. Ataovy sambatra manananao Andriamanitra, ataovy resy lahatra fa miandry anay ny lokan'ny fiantsonao, lokan'ny fifaliana, lokan'ny fanantenana. Ary isan'andro ray de manovo ny fiadanam-poetiny zany lokan'ny fiantsonao zany. De jereo Jesosy reo manana olana, jereo reo marary sy trano, jereo tokantrano tsirairay manaraka zao mofinainay zao, ataovy mahay manadino ny lasa, ny tsy mety, fa ataovy mahay mibanjina kosa fikasana vaovao, hery vaovao handroso amin'ny fahatsarana trany, fa miandry anay ny fahombiazana, miandry anay ny fifaliana, miandry anay ny fandresena. Misaotra Jesosy. Amen.